Nipaky le asa valin'le izy fanontaniana ihany natao taiza le asa natao tany anatin'ny olona tany zany hoe mipaka any amin'ny olona le asa raha ohatra raisitsika zany hoe resaka tohadrano mipaka makay zany tsy eto iavolohana nanaovana an'izany fa tany amin'ny faritra tany amin'ny olona tany anaty tanimbary tany mipaka ve zany ny resaka be dia be ohatra zao hoe fahazahoana nyren'le vola reny tsy mipaka amin'ny vahoaka ve zany ho aiza reny vola reny mihodina tsy eto amin'ny gasikara ve reny mihodina fa zao le izy araka amin'ny fijerina izagasy dia hoe zay miasa ihany no mihody vokatra zany hoe ny sisa zany zao dia mifahavonona mimpahazo tombotsoa izy mimpahazo tombotsoa sy tokony azo tombotsoa dia ny olom-pirenena ny vahoaka gasy vonona ve ny gasy handray an'izay zavatra zay satria zay vonona ny tsy maintsy handray an'izay dia eo indray tsika menomenona hoe rianina ihany mahazo an'ilay vola satria iny mihetsika ny olona dia tokony hoe fihetsehan'ny olom-pirenena zany sisa zao no andrasana fandraika amin'izay zavatra hoe ary ny adidin'ny fanjakana dia manetsika ny olona manentana ny olona hetsika fa efa tokony fotoana sy efa fotoana tokony andraisantsika zany fampisoana zany fa mifehetsehan'ny olom-pirenena sy izy fa fanjakana efa nanao ny azy satria araka ny voalaza to dia hoe mihoatra roa avoeny ny eritreretina ny vola azo dia mitaky fahaiza-mitantana koa zay apetraka amin'ny gouvernemanta zany hoe mifameno ny gouvernemanta tokony hanao ny asany ny vahoaka tokony handray andraikitra dia mandroso ty firenena